Mafaly ny radio Don Bosco ny malotra anao ilay tantara indray miseho nosoratany Niako Esoeji nampitondrainy ny lohateny hoe reto avy ireo nanome aina ny tantara. Faly, Saloy, Rakoto, Antsaravaka, Sinezy ary Niravo. Nandray feo Tovo Razana Mamonjy, Nana Totosa Bruno Rakoto Malala. Ortilo Luka mbola ao tsara ve nareo zany Luka? Fahitanareo dizina ary vetsika io raha mbola ampy. Tena leo sera Luka, tena oka zay ranga. Nareo ty ohatra nefa tsy dia ao tsony sady zao ela koa avy eo mbola itendry dia tsy mety zany dra Luka. Sady mbola ho any amin'ny Saint-Tiako ny avy eo fa fangamolisa miaraka zakazakako fotsiny aloha efa ela aloha isipino tena nitapo taminareo nitapo mihitsy kosa io rasedy etsika vao mitapotapo tonga dia kotytsika aveo tsy asenao alaoala mihitsy miaika ny lahy aloha dia nadolo zany tondanina ny sipabe dehibe reny ka Rindra, Ilusia, Voary, Saint-Tiako. Almenao rasedy fa haitsika io Saint-Tiako efa malala ferana sy Voary nge fa tsy manisy bilemo am'izany izy ka oraliko niambony ka niambony ahoana zay laha kotsany izy tampero rangany lefy de ndo iala ohatra ihany Dady efa aty nanao ana ny asa ohatra ny mahazaty ohatra fa ahoana indray moa ty fitafy ty tsy efa tenenina foana ianao fa zao maninona ka tsy efa nilazaiko ve ianao ry anjara fa tsy ilaiko ianao manao an'ireny kapakapo ireny mandeha mianatra ny akanjo amin'izany fatina akanjo no entinany atao inona fotsiny ary ireo akanjo ny vidiko ao reo ka tena manala baraka na mihitsy ianao ry anjara mariny fa maninona nefa zao fitafy zao sady tsy misy dada fa baraka zany eo tsy misy mahafantatra nge hoe nao ndraiko voainga na ny tonga teto sy nianatra teto ny ary anjara rehefa tsy tiako dia tsy atao hafa nyreninao tany ambany vohitra tany fangatsina torin'olo ka n'olo to daholo ny akanjo sahazanao ka dia ina mbola anaovanao an'ireny député nge ary anjara député fantatrao zany aza manala baraka anahy ianao nda nasoloa ireny dia ndao sakafo dada koa zany malaky ianao efa nao na fa raha samy hafa ty zasy tika sa ve hoe vazatra tamin'ny tezainreniny azy tokony mbola kely anjara dia efa nitezaiko ka efa samytso anjara ihany ny anay silanto reniny anjara Cornelia, nenio. Aty mba mena gote sy vola to lasa tsara neny. Andeha hianatra mantsiko. Eta ty ary poketrako io dia mba miafiafy ary Luka. Indrainao nge zao efa tsy nandefa vola tsony ndery neny fa maninona aloha dada zany tsy mandefa vola tsony ka sahirana izy zao fa hoe mbola manamboatra zavatra fa tokony ianao ange no iresaka sy ilaza amin'ny besoinao za ndray tsy miresaka amin'ny olona tsy tia zany ry neny zay indray ianao tsy tianao ary fa izy dia mamatsy foana hatrizay ny fitiavana miara amin'ny toeteto amintsika ry neny no ilaiko ka zay aloha ny zava-misy zao koa ny lahatra sady aleo zany hoany ka mandeha an'izay no mianatra fa tara eo lasa ry aloha ao sady bizony eny aloha ary
Bonjour nareo. Salut salut Dia ahoana? Ndry fa latsaka hoe omena tompony vao manantony io indray raha tsika telo nge lesy no mety hoe tsy hitako mihitsy ze olana lava zany Ka matahotra amin'ny voary izy ry dia. Alora nga zany hoany efa vita daholo ve aloha ny recherche anisan'reto tena nialy ty ohatra mbola misy kely tsy vita Fa enoy aloha hafahafa zany hoa ty mpianatra vaovao ty Cynthia, hafahafa ahoana kosa Ka manao fitafy hafahafa zany izy ry sedy mirandrana roa ny volony, ny pataloha amin'io malalaka ery, amin'io kapa no anaovany. Tena marina mihitsy nge ny tenin'ny Cynthia, tena hafahafa mihitsy. Ohatra ny tamba ny vohatra kely zany izy. Anjara moa ny anarany io? Anjara. Fa mampiniany laha ahoana kosa maninona nefa zao izy ka maninona? Tsy hitako ze olona amin'izany. Tiako be azy lesy le tena tsotsotriko. Ka ohatrany tsy mpianatra ny université lesy maninona kosa nefa Cynthia zao mitiny sady io lazainareo hoe tsotsotro nefa dia hita be ny asarany. Ny volony lava. Raha manao ohatra indray zao izy dia tsy haiko sony angamba tena anjely kia. Sisy aleo zany hoany nareo koa ty ohatra ny tara aminy. Zay indray indray Hita fa miaro azy eriko sady io koa tsy atakatra amin'ny valeurany akanjoko zany. Cynthia. Verangavo mirava efa tena nona zany. Za koa aloha tsy te hampitsena ny chauffeur na dia efa nafarany darazy efa zatra dia tongotra fa nitoetra ny ankizy tiako ka manavakavaka sy miavonavona ka tsy rarahako mandrato fianarana ny alehako aty. Maninona mandony jereo fa lasaka ny kaheko sady ao anaty fotaka mihitsy. Dia raisoke fa inona moa ny olana amin'io Zay koa moa mbola maika hamonjy ny moto anay. Mieritreritra angamba izy Luka hoe ianao no andray an'io manonofy. Ndao andeha andray jereo fa feno fotaka le tononkalo vonofronoko teo. Tsy rariny ka averina soratana indray zany ty tonga ny trano. Aleo adika teny zao mbola tsorotika be zao le taratasy teo ka tena maditra rery ny ankizy reny ka zao ve dia rariny. Miantsoantso anao avy any ambony fa tsy renao mihitsy ka ndotsika mianaka andehandeha any an-tsena zao sa manao inona ianao io? Otry ary tonokalo anga zany ataonao zany zao ve ianao mianatra mandika kely an'ity fotsiny aka lena matsy hoe nisoratany nofy izy zany de anjara za ihaniko za angery data manoratra dia io ny anarana fidiko rehefa anaty literatiora any efa betsaka aza ny voasoratra avy any ambanivohitrako tsy efa ho tononkalo efa zato isa. Ay ve zanako ty manan-talenta be ohatry zany ka maninona raha avoaka boky amin'izay ka avoakatsika zany ao fa karakaraiko zay misy toerana raha izay any manao fifaninanana tononkalo dia mandray anjara ianao dia tokony hanao émission ana tononkalo amin'ny radio koa ianao ahoana mazoto mazoto be aka dia ary maninona aloha ty telefony ity tsy entino mivoaka atao trano ato mihitsy tsy haingo trano ange ry anjara tsy tiako entina aza dia mampimery ry anjara ianao koa tokony hanokafana compte FB dia anko ny tokony hanaovana ny publicité amin'ny bokinao ivoaka ao fa sokafana zao dia ampianarina ianao
Nefa koa tsy mila hoe variana amin'ity dia efa miteny azy ay. Ndrery dada. Dia mandeana amin'izay atsoa iolga aloha isitona ny volonao sy jery ny akanjonao fa tsena nge ho atsika sady akasary atao ato Seritso dia mba mahay mamorokira. Ola Luka, aiza no aizako an'izany lesy aizy. Ka za lesy manana ny eritreritra ny anangana studio vao hoe mandefa volo eo raha bainina avy any an-dafy. Bravo, merci Luka. Tsara le hevitra tena amin'ilay zany. Sady teo lasa lavitra amin'ilay mozika mihitsy tsika. Efa haiko olety manino nge zany fonina anareo zany da Luka ohatra ilety tena lisiananga ty. Allo rangapapahana aloha fa mandribiriby tena tsy azoko mihitsy alaka kotina dia noho ny manaiky le zanak'olona nefa dia tsy raha rahina an'izay. Ny tena marina raha sedy tsy mbola amin'ireny sipy ireny ny sipa tena mbola tiako. Oaile fa ohatriny ahoana ry zandry ohatriny ahoana mahay mihira mahay mamorokira ty zavakanto azonona dia tsara fanasy tsara toetra ary tsotsotra. dia le resaka hira zany tonga dia voalohany mihitsy eny anjara ao ampianarana izy tsotsotra dia tiany lahy aza mitapy lisa raha sedy inony atao inona sipatamba hoako za be sady amin'izay koa tsy inga mahay mihira. laha ty lesoloka dia tena alany lahy mihitsy ve le sinisipiny jereo nefa menatra mihitsy izy tamin'le voadonany lahy iny tena menatra izy dia iny koa rehefa miteny tsy azoko zany fa izy moa manakombava amin'ny mikasibosy iny foanako. Nokatra FB way iza koa zany sipamanja be mandefa demande amiko zany nofy izay fotsiny ny anarany tena mantsy izany jery ny alava ny volony ny fitsikiny misy fandangana anankiroa ny takolany ao hoe jery anavo ny sariny ary konty vaovao izany ary mpanoratra kay tiako tononkalo ny lezandiny ato andray zany akantony disipy ty mba marina mafy. Tena tsy azoko mihitsy azala hoe inona moa zany nidirany kyala tambahoako sy io aty. ankalao ihany le tia vao maika alahy jereny eo ihany raha mivadiko koa ngamby izy angamba ry sedy asany aza mijery ihany lesy jereo izy fa mifitipitiny ery tsy ho tamana ty io raha zao no mitoy nefa lesy vao tapabolana nge zay ny anarana tapo fa zaho mbola tsy nahita ny ontsika na meme zany tena mba mariny ny vavany koa moa takomany amin'ny kasibosy iny foanako ka itsika amin'izy ary izy ry Luka anga izy manana manato sady io koa nga tiany ankizy mampalahelo ihany izy ka tena mampalahelo izy ndana koa lesy aza mifaradroajo mo lesy raha Luka ka ela malahelo azoko. Gazety ronofy ianjara mantsy ohatran'izao zao dia io zany ny gazety mivoaka androany merci dia ahoana indray moa zao fitafy zao enao moa aza be marininy mba mizara mory anjara ka tsy mety amiko moa data ofa ezaka ary sady amilady ange le fifaninanany zaho anika mila mba ndrery dada ray saika adiniko ay hony ianao tsy mety aterina sy alain'ny Paul Chauffeur fa maninona ry anjara ka
ka leoko mandeha tongotra ry dada. Tena manao izay mahatezitra mihitsy ianao ty ry anjara, marina. Ka lalana kaiky io very dada. Tany ambanivohitra ary lalana 10 kilometatra ny ditongotrako. Tsy rarahako izay tany e. Ny eto izao ny fantatro, manomboka rapitso tsy maintsy aterina sy alaina ianao azonao. Mory dada. Aza manao izay ampahatezitra ianao ry anjara. Tsy misy kaka zany fa rehefa izay dia izay. Ary ndana aloha iolga teny ny hitondra ranom-boankazo hotely haingana ianao. Eny ary e. Inona mahavarina niny ato zany mamaky an'ity gazety ty ako. Dia inona ny vaovao? Vehivavy kely 12 taona hoe nofy mpanoratra sy poeta moka boky amin'ny herinandro io hono izy, zanaky député dery. Ao heriny no jereko. Io e. Dia jereo fa za koa aloha andeha hikarakara sakafo vetivety. Nofy le tao amin'ny FB vety. Jereo nge zany amanjany. Sady poeta mpanoratra, mahay mira sy mamoron-kiraka ihany koa izy. Fa mahagaga dia mba andefasako mesazy tao amin'ny FB nefa dia tsy mamaly. Tsy zakako rangahy ianao. Aleoloha anoka FB ka. Efa hitako ny ambangovangonyity gazety ty. Tena tonga dia ny sara ny hitako vao nanokatra. Ao efa akiny izany soratra eto izany. Be dia be nareo no manontany momba ny nofy. Any anaty boky angamba izany no velariko sy ampahafantariko. Ny fialam-boliko dia mihira dia miantsa ary manoratra. Tsotsotra kely foana andavanandro any am-pianarana. Rehefa miantsena na mamonjy fety miaraka amin'ny dada ihany vao mba miaingo. Tena babondriaka ary nofy. Ahoana raha ny fomba ionako aminao io e? Nafinaritra kosa ty androany ty Mahatovy tsara lesy fa mivarana be nge ngitarany laza iny. Tsy hay hoe lasa izandray ny sainy latira lioka. Ka efa any amin'le ny lazaiko ny lala izy Inofy. Fa inona zany? Ory reto fa tsy kala tambahoaka sa ve ty manatona tsika ty? Mba moramora sainy tiana. Manahoana nareo? Salama kia, salamy. Zany fa za Luka mba ampianary gitara. Zanondry Luka, zanony letsy. Hoe ahoana? Fa zaho mba ampianary gitara. Tsy mampianatra kizy dia mandehana mandeha amin'izay koa. Fireto ankizy reto ka sedy ihany mba tsara fanahy. Eny e, za aloha tsapako hoe tiany Luka nefa izy tiany nefa ohatry nefa miaraka zaniko. Fa lasany amin'ilay resaka FB mbola tsy dia haiko ny saiko. Lazainy dada fa be mesazy be olony za aloha kamo le amaly. Tena lasaiko tsinjery koa le tonokalo nofy. Ampina maritako ny atao hoe miaina. Ny orana fatarako fa aika misy anao dia ampina alalako ny fotsy voabaiko saina. Rehefa ina fa nahita ny tena fiainanao. Tiako ianao ka tiako. Tiako le zanako le. Tena tiako mihitsy.
tononkalo latsaka voatonany Luc. Le vonsoratako tany am-pianarana. Tena tiako atolotra azy io tononkalo io. Ary iny ve mba amihako amin'ny Facebook e? Tena tsy haiko no mijery an'izay. Nefa tsy te anontany any dada. Ho atsaiko kely aloha tika. Hoe ampina maritako ny atao hoe miaina. Ny orana fatarako fa haikay misy anao. Dia ampina lalako ny fotsy voapaiko-tsaina. Refiny aho fa nahita ny tena fiainanao. Tiako ianao ka tiako. Nisy ianao ka nisy. Tao anaty faniriako voatanaty andro vitsy. Voniditra kely koa moa dia tsy any Luc e. Aleo zany hoany fa le fananana rapiso aloha dia hoe verina ka. Tena tsy haiko resety fa niova be Luc. Zany ve? Haiko izy fa mampirafina reny taloha reny aza fa amin'izao izy ka tena tsy miraraha anatsony mihitsy. Saintia, aza lefa lavitra be ny sendi. Mety mbola misy manirana azy kosa an'izay e. Izy anie le hoe anakana studio e. Dia mety izay kosa kiny manahirana azy ngane ka mba ho izany tokoa. Fa iza ho le nofinresahanareo foana e? Dia tsy haiko aloha Saintia, fa hoe mpanoratra. Ka hoe inona ny Luc ny tiako anontaniana. Ay ve dia tena tsy haiko aty nareo ve mpinamana dia izany avy dia tsy hainao mandainga fotsiny. Tsy haiko kosa Saintia. Ny fankalanareo ny anjara zao no haiko. Maninona moa izy nataonareo an'ireny e? Rehefa mba dia haiko tara kosa ve izy dia maninona eo indray sedy hita fa zany. Tsy tiako aloha izay tokony ianarany gitara e. Fa ozotra an'iny ve? Dia rehefa mahaiko nefa dia an'iny. Saintia, izay indray nareo le manambany olona izay tena tsy mety kosa zany. Tsy manambany izany zava-marina izany sedy Hay zara no nalalandren'izay hoe antony ilany mianatra gitara zany kosa e. Tao tsy aleo dioka anao fa aleo zany hoany ka. Zay zany efa tafahomana ny zanako. Andry mahafatifaty ange zanaka tady ty. Dada koa? Tokony ohatran'izao foana nanaovanao rehefa mivoaka mianatra. Aizako, mandeha mianatra ranga dia manao an'le satroka asikasiny ny pataloha. Ao rehefa mizatra aho sady ny ankizy any am-pianarana afa amiko daholo angery dady e. Ka afa tsinona ny akanjo ka. Fa za ve nanam-po hoe zany ny afahafany e. Ny ankizy tany an-tanàna kosa na nisy olana. Ka fiainana tsy mitovy ange zany re anjary. Zay aloha e. Aleo aloha ary dada iantsanina eny ilaza ny dia andehanantsika any avy eo. Alo? Dia hoana ty? Dia fa mimana zany nara Luc fa azafady lesy tsy afaka maka ny laha moto any fa hitondran'ny enina fa izy mantsy nijery ihany koa. Eny tsy maninona leky ao fa andeha bisa isainy tiako nge ty milaza andeha fa tsy haiko tsara. Any zany mionako. Sire omano tsara fotsiny ny fo Okalisy marina. Zay fa reo avy eo andorony eny fa so tara eo Ny alo le kiala vavy kely rinona ndraindray koa ao Izy zany rineny? Le hoe nofiko. Ora Luc, hitany lafy iny hitako inona ly ty? Io ny fiaran'le hoe depitepity
ao zany le hoe nofy a. Oay, ino a? izy io fa mamoa varavarana. oay le ty e. io nofy. Nofy marina. o le ty loleka aleo ka tsy fa manjapy ohatra azo izy. hitako lany ohatry mikondrakondrana zany io. Tena manja le zany raha sipa. Andao hiditra am'izay ka. Zareo ary izy efa niditrako. Andao le sy andao ingana. Tena ohatrany tsy mety po mihitsy izy zany foko zany a. Oay, to Luc. Hay ve reo mba tsy sa misy havany manao fananana koa tena katy izy anohany. Io le ty fa nijery taty de mitsika. Ora Luc, so de mba tsy alany tsikiny aloha fa moramora io. Za le sy nijery anao a. Tena mahay aloha le kialakely sady tsara tarehy a. Hita ho ary neniko. Fa amin'le studio atsangako roneny ampamoron-tirana iny a de hira ho ahy ihany koa. Ka ngamo ianao mahay miresaka amin'iny? Tsy maintsy ataoko zay azoko miresaka amin'iny e. Sady ny endriny ohatrany tsotsotra ihany a. Aiza koa ny alalana ho an'izany e. Andao aloha iaresakafo ary taraikeo tsika mianaka. Aloha aloha isaka kely vetivetika aloha e. Avy eo manampy an'neny ihany. Ary aingana ianao ary. Voalohany tamin'le faninana ny nofy. Tena maika ka. Eny zany izy. Ary oviana moa mivoaka tokoa le boky faharoany. Amin'ny talata raha araka le gazety iny. De aiza moa le toerana andratiana azy. Mampiandry amin'io resista jerendry io ka. Eno nareo aneny anarany tambahoaka ze. Tera manana anjara. Tokony mezanareo amin'izany ka. Anaran'olona nge. Efizay ny anarana nomeny ray aman-dreny azy tsy na. Io ndray le seda piaro a. Fa tena tambahoaka satra amin'le anarana nereto e. Tahoakiry zay tiako. Manginonareo fa ino tiany kosa. Inona ny raraiko an'izany? Dia ahoana kirikaratera. Raha za aloha ndry a de menatra e. Efa tambahoaka sa ihany ny anaranako no. Aza be raha maso ranga. Ary lasa koa mandeha any e. Oay le ty fa andeha ho izy nitolo miazakazaka be fa ho izy ho. Andeha ody izy fa menatr'olonako. De efa tenenina foana. Ka tsy tiany ankizy mihitsy ary tata. Tambahoaka sa hono tenenina arako koa mbola ataony mampime. Ataotaony hoe tera. Fa izy aloha zany ankizy zany. Ny anarako koa mba aleo fa makentsika rapitso. Zo mantsy mbola biasa be. Karapitso koa anga izany hianatra indray ka. Anao andefa mamboky de andranty. Ay, tokoa moa. Ie. Raha fakapitso zany ko. Ahoana koa ary ty publication nofy ty e. Tsy misy sary fa soratsoratra fotsiny nefa de efa 1000 personnes sady. Nefa vo inery zay. Andraso aloha vakina. Manahoana daholo izara zavatra mampalahelo aminareo a. Tsy zakako indraindray ny fanirikiliana.
araka lefa nilazaiko hoe za tsotsotra fitafy amin'ny andavanandro any am-pianarana, kanefa amin'izay fahatsorako izay dia sony zareo sy hanovany teny maharary tsy zakako hoe tsy te hianatra ntsony aho. Efa mahazatra nefa le tsotsotra rehefa mianatra. Tsy te hiseho be aho hoe olona misy atao. Telefonina aza tsy entiko mianatra, kanefa raha mbola hianatra zany dia iva endrika amin'izay le tsy hampoziny ankizy. Na ny ao am-pianarana aza tsy mahalala hoe iza marina. Toa mitovy kata amin'ilay kiala tambahoaka zany. Tso mampalahelo ty fifarahany nofo marina. Menatra ny lisany arsety tsy mianatra. Saintia, dia mafaly indriva izany kosa. Fa nga izy dia manelingelina be an'ity mihitsy, ha? Io indray sety fa miakatra be. Tsy hoe manelingelina fa mba miteny ako. Fa hono ahy, amin'ny firy marina moa tsika mirava. Amitozy lesy dia misy tamin'iray avy eo dia mirava amin'ny raha izy. Kozy ve raha sedy? Zaniko. Mba marina mafy zany raha tafandalo any mirindra androaniko. Ay toko moa androany nofo le hoe andrantoboky. Fa izy zany rindry zany e. Dia iza koa le hoe nofy. Kalma aloha lery Saintia, resaky ny sambandy zany. Eny moko. Neny ao, neny hoe fa nirava tamin'ny firy indray moa ianao ty ka? Nirava tamin'ny ty meriko. Ary ve neny nividy an'ity boky ty? Ahoe dada, iangaviny anao amin'ny feo mangasiasy sy maso manganoano. Miandry anao ny akany dia miandry anao ny trano izay nilaozanao sy vitanao nafindra. Dada tiana indrindra, andrasanay foana ny fiverenanao. Fa na ininy aza mbola mila anao. Mahay izany ry neny tsara be le tononkalo. Aleo za aloha andro avy eo jereko daholo. Tena tsara. Fa hono aloha iza amin'ireny vehivavy misarizoro aminao ireny no tena tianao? Sao mantsy dia animbanimba zanak'olona any ianao ty Za ve dia adala ary neny reny ny te sisika hiaraka amiko. Efa hainy nefa tsy misy fitiavana azy ahy nofy ihany ny tiako ry neny zanaka député nge iny ny fitiavana nga mifidy saranga zany amin'iny zay aloha ka. Fa iaraka tsika amin'ilay iaraka ao any am-pianarana. Eny ry dada. Ay moa mbola misy dosie ataoko. Ka andao amin'izay ary aleo aloha andika kely an'saika. Andasa aloha vetivety fa anao an'ity ahy. Zao tokoa kay vao nanaovanao reny. Dada koa tsara be kiry anjara. Andeha vidy crédit kely vetivety any ivelany any ary aloha ahy. Efa misy volany? Misy aty ka. Ka mandeha ary. Voantso any amin'ny brotsika. Fa hoana ry Saintia? Ka tonga ao ny dadany anjara ozy ny directeur. Zany ve aky? Izay ary ny anareo zay, izay ary lefa nilazaiko zay.
ataovy ihany manambanimbany olo io e. Ka tsika telo ange ondry sedy. Andoko tsy teron'izy olana am'izany e, madio be ny any saiko e. Andao andeha hoany ary e. Ataoko sady zako efa te ahita angatamba-hoaky sanamindra tany amin'ny Kalanjara. Andao ary za mba nadita ihany hatramin'izay fa zao zany vao hoe nampanatsonany amin'ny birao. Maloso le sara sedy. Okey. Atray. Ary aizy neniny lesiny. Ka tsika sy raha izy zao vao tonga e. Tsy haiko aloha. Tena grave lesiny androany iny ka. Iza moa lesiny nanapofa ity Anjara ihany no nofy a. Tadidiko izy ny ray andro nanao publication zay. Dia ny tantara nanaovantsika azy hoe tambahoaka sy ny sisa. Za aloha mbola atsikopy mihitsy a. Dia izy zao mety efa makalana ny lako. Tena haiko mihitsy lesy. Reto nge le bokiny. Aiza? Jeretiko fa ao ny mety tena anarany. Dia manana anjara. Zay ny laisany avy. Fa marina daholo zany ny tenin'ny dadany teo hoe tsy azo anesoana olona ny endrika ivelany a. Za lesy ve zao mety tsy tiantsony foana daholo nge zany nofinofo. Ahora Luka, sisy teo ihany aloha letsy a. Miezaka manatona azy foana e. Nefa izy azy efa tsy anandraty amintsika tsoniko. Anjara ihany le hoe nofiresahanareo foana io e. Eny kia, ny tena marina any a. Dia tara amin'iny mihitsy Luka. Efa haiko izy. Andry zany. Matonareo miresadresaka be ohatran'ireny foana. Zany efa matsapa fa tsy tiany Luka e. Ohatrany hoe namany fotsiny aminy. Fa ny tena mampiasa ny saiko zao a. Dia ahoana izy ndry? Dia homenatra be raha mifanena amin'ilay Anjara. Vao teniteny monsieur le député any antsika e. Tsy sika fa nareo rery ka nareo rery ihany io. Efa mba niteny foana matsika. Nefa dia lazahina fa tara amin'ny Anjara e. Tara amin'ny Anjara. Raha niraraka ireny e. Ary aiza ho aly ty Luka ny totsiny anatra. Dia tsy haiko ohatrany hoe nitady any nofy ihany izy ko. Tena tian'iny vehivavy iny izy kia. Tena marina. Tena mifona kia. Tena mifona tamin'ireny nataoko andireny. Tsy mitana lahelo aminao ary Luka. Marina ve zany? Eno fa aleo andeha Luka. Mbola jery zavatra izay dia somary maimaika. Ka tsy aleo ve miaraka raha nofy Ka dadanay miandry anao. Veloma Luka. Oay, saika adiniko. Misy taratasy nosoratako ty. Tamin'ny ianao le nangataka eo amiko izao ka. Ty dia veloma Luka.
Veloma. Nofy ka tsy azoko ne. Vakio iny teo azonao ry Luka. Zay. Fa inona koa ary ty? Aleo hoe vakiana. Luka, haiko fa tia ianao na tsy mbola nilaza. Tia ny Nofy ianao, nefa anjara vao nanomboka nianatra dia fa tia anao. Ka nanoratra n'le tononkalo amin'le boky Nofinofy, pejy 7 hoe sofa nisy ianao. Nisoratako tao am-pianarana iny tamin'izay nefa voatonanao le ny ravy iny dia latsaka tao anaty fotaka. Tadidinao angamba dia hijanona ho nofo foana nofinofitsika iray lalana ary Luka, satria andeha hifindrany Tomasina any amin'ny reniko fa nifindrany izy dadana koa efa mifamerina. Mamangy vangy ihany dada. Nahatsapa teny dadanay rehefa nanaovako ny soavy to amin'le tononkalo hoe dada. Izay fa velominy Luka. Andray Nofy ty petraka ho nofinofy zany. Andray Nofy natolotra anao teo ary ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Nofy. Tantara nosoratany Niako Eusezi. Nainonao ny feo any Niravo, Antsaravaka, Saloy, niaraka tamin'ny Sinaizy, Rakoto, Arifaly. Nandray feo Tovo razana mamonjy. Nana Totosa, Bruno Rakoto Malala.